Tsy beazina hangataka ny olona fa beazina hiasa sy hitantana. Tsy manao politika ary tsy manao fa ty dia lazainao retany rendagnitsy satria ty Madagasikara ty any malagasy ary ny fiangonana sy ny fanjakana raiky zany. Anjaran'ny fiangonana mijoro amin'ny mampaminany azy fa raha tsy manao zany sy mipetraka amin'ny fidianan'i Jesosy azy. De lazaiko fa tsy araky ny nampianaran'ny fifoazana azy sy ny tezany fifoazana ny olona hiasa hanagna omena ireny olona tezaina mba homena hilaza vary mora sy ny sisa reny. Tsy araky ny nampianaran'ny fifoazana azy. De miala siny fa ty resaky ty mety manahirana ny sasa fa de tena tsy maintsy lazay. Lasa mareny ho lamody eto Madagasikara ny fiandrasana fagnomesana na isalamoa hitezana sy hibeaza ny olo eto Madagasikara hatramin'ny Tsilonga ny mangataka. Magaga ary ny fomba fampisinalevany reo fa dia leha tany ombanao amin'igny lala igny dia feniko longa mangatangataka aby. Ny fanontaniana petrako de zao: rehefa tsy mahasaky mangataka sony reo hanao inona? Satria vanakely iny dia mahasaky mangataka aloha iny, fa rehefa nidirany henasy izy ka tsy afaka mangataka sony hanao inona? Zany fampianarana sy fanabeazana ny olona izany, ny masoa ny fifoazana zany, fa misy sekolo loterana eto Karmalaza. Ny fanarahan'ny ray soalamo vao mifoha dia hianasa marika, hianasa soratra. Ka zao ry havana, anomba hagnabe olo sika fifoazana fa io ny fiainan'ny fifoazana. Tsy beazina hangataka ny olona fa beazina hiasa sy hitantana. Io ny naharian'Andriamanitra azy fa tsy ianao an'izao. Miala siny amin'ny fomba fiteny fa ity moa ho hitan'ny olona rehetra fa dia lazaiko eto. De lazaiko fa tsy araky ny nampianaran'ny fifoazana azy sy ny tezany fifoazana ny olona hiasa hanagna omena ireny olona tezaina mba homena hilaza vary mora sy ny sisa reny. Tsy araky ny nampianaran'ny fifoazana azy reny fa hamena olo fangataka eto ny fiangonana rasy mampianatsy, hamena olo sahala mipiso hanao eto ny fifoazana rasy mampianatsy, rasy miverina am'izay tena tezany fifoazana azy. Fa raha tena miasa ny olona, mbola malalaka ny tany, mbola malalaka ny fiompiana, io no nampianariny, io no meniny fifoazana. Ny ahoana tsy manao an'izany ho afaka amin'ny fahatrana. Ka izao ianao zay afahan'Andriamanitra, arovan'Andriamanitra ho afaka tamin'izany, dia tiany ho mpagnome anao fa tsy mpangataka, tiany ho mpizara ianao fa tsy piso anao meo mandrakariva. Tsy olo tiana hiandrandra ho iny isy vary tapagony omena koa, iny isy menaka raiky omena koa, io ry fanaovan'ny fiarahamonina tazao. De miverigna any le tantara tamin'ny fotoagn'andro. Firifiry moa ry milazany hoe raha ny miala siny fa tsy manao politika ary tsy manao fa ty dia lazainao retany rendagnitsy satria ty Madagasikara ty any malagasy ary ny fiangonana sy ny fanjakana raiky zany. Anjaran'ny fiangonana mijoro amin'ny mampaminany azy fa raha tsy manao zany sy mipetraka amin'ny fidianan'i Jesosy azy. Aoka ry havana mba ho tezaina hiasa ny malagasy, mba hitezaina hihopy ny malagasy, tezaina hitantana ny malagasy. Ary ny fiangonana tompona andraikitra am'izany fa zay naharian'Andriamanitra ny olona hiasa sy hitandrina ny sa fa tsy hangataka.